aloha mbola voninandroso za miteny aminao fa manompony tompony tsara tena za jolo favombelona aminao hoe fety ny andro de tsisy loka inara zao ny arendriny ankizy hoan'izay mananjanaka ahoana ary zao inona mba fety ny andro de izyko mitombe alatsinainy io be de be fa za miteny aminao miravoravo amin'izao tanao Andriamanitra. Alleluia. Nisy fotoana tamin'ny herinandro iny tamin'ny lakamisy angambany fatara de mbola velona nitra Jesosy de mivavaka akofy amin'ny ranao taio ampandalofo meo fahatsarana taio amen zay fotsiny de lasa amin'izay ako de jolo favombelona aminareo fa Andriamanitra io tena miaino ary mamaly tena zavatra tsy apozinao io namafy ohatry ninareo fiainana rehefa miny ianao ataon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra ianao fa za mipetraka eo ambony moto ohatr'izao de miandry de misy zavatra nandreraka be mihitsy fotoana efa tara le olona andrasana ela tampotampoka eo iny nisy olona tondra valopy izy tsy mahafantatra akory hoe firy nisy any zanako fa iny tonga ty ho nividanana rendrina ho any zanakao ao anaty misaotra betsaka ao de latsofoko aloha de la tonga tanoany amin'izay ansokafako 700 000 francs mena fotsiny hoe arendrina hono. Halleluja. Teny aminao aho hoe io na inona rehefa mahatokony tompo ianao Andriamanitra miahity fifaliana hoza hoe tena misaotra Jesosy fa tsara ianao tena io de teny aminao hoe mifiravoravo foana amin'Andriamanitra omeny ianao zay rino fonao tsy fantatra hoe inona ny zavatra tsy ampy inona ny zavatra tsy misy inona ny zavatra tianao hiala inona ny zavatra tianao tonga miravoravo mangata amin'Andriamanitra omeny ianao izany 20 dimanjato rahalahy ary tsara ataontsika mpanaovana fanatitra io satria miazakazaka be ny fotoana de aveo tsika androso amin'ny afatr'Andriamanitra 20 dimanjato mitoetra atao amiko izy ataontsika apity afatanana ihany izany ira izany rehefa afaka ny fanatitra reo rahalahy tompony andraikitra no hitaty izany fa amin'ny fandana manaraka isika manao fanatitra faharoa araka ny fomba zay efa masatra antsika eto ivavaka aloha isika 20 dimanjato ny ira ataontsika eo ampanaovana izany raha eo mitera sy manome voninahitra anao zay no ny amin'ny fahatsaranao tena tsara ianao sady mpanao ny tsara ny sorehetra izay nataonao taminay de tsy voavity ny vola ary tsy azoko ty mbola fa fitahina fahasoavana ny anaran'i Jesosy Tompo Zanak'Andriamanitra de raiko sakalazako ny anaranao sotra Tompo amen. Ataontsika izany eto zany 20 dimanjato mitoetra atao amiko izy. Ravoravo andro amanalina ny foko ety andalam-pivahiniana sapako ny tanany raha izay mitantana ka lekeno matokina andoanakiko Jesosy anisamakafiny tena fahasambarako ikamiononameko Hallelujah.
Jesosy ao anatiny dia rao izy. Halleluja. Manasa anao hitsangana azy, itsangantsika zao. Riavana iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Mivavaha miresa eo anaty any tompo. Mitenena amiko Jehova ô fa vonina iainanao ny mpanomponao, vonina iainanao ny zanakao. Tsy nijanona tany an-trano ianao, tsy nandeha namonjy podium ianao, tsy nandeha namonjy rindran-kira maro samihafa sy ny programme, fa nofidinao no eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Tsy ho fatiantoka ny ianao tonga eto ho tahin'Andriamanitra ny isika. Halleluja. Noho izany dia miankina mivavaka izay ataonao no ahafahan'Andriamanitra mikasika anao amin'ny alalan'ny teniny ary mivavaha ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba hisy fahasoavana ny teny izay ambara. Hiasa ao anatintsika tsirairay avy, asandrato amin'ny lanitra ny tananao hivavaka isika. Jehova Andriamanitra rainay, misaotranao noho ny amin'ny tombon'andro fahavelomana izay nomenao anay. Tonga eto izay tamin'ity maraina ity ary afaka nidera sy nanome voninahitra ary ny ravoravo teo anatrehanao. Ankehitriny Jehova ô, anantona ny teninao indray izay hoentin'ny mpanomponao. Anjaranay ny mivavaka, izany hoe mangataka eo anatrehanao mba ahafahanao miteny araka ny tenao andefa ny teniko aho. Itona fanasana, itona fanafana, itona famonjeny, itona vahaolana eo amin'ny fiainana. Osoro misy teo fanamasinao mivava mpanomponao. Aoka ny fananao itoetra ho am ary ny fonay tsirairay avy na iza tonga eto, na lehilahy na vehivavy na antitra na tanora na ankizy madinika, mitenena vangio izay. Efa tsy nijanona tany amin'ny tokantrano sy ny toerana maro samihafa, fa nisafidy izay ho eto amin'ity toerana ity. Anompo anao, iteranao ary iaino indrindraindrindra ny afatrao. Amin'izao vanim-potoana misy anay izao, mila ny herinao izay. Amin'izao vanim-potoana iainana izao, tena mila ny fombanao izay. Amin'izao vaninandro misy anay izao, tena mila ny fanampianao avy any an-danitra izay. Anisan'izany ny teny tsy omenao, hitondra fahasoavana sy fitahiana ho an'izay mandray. Tompotsy ireo ty fiangonana ity, reto rahalahy sy anabavy izay tsirairay avy, aza velany dia iaina amin'ny fahasara-pona izay. Fangio amin'ny herinao, tafioery, mefivaliana, ampandaseo amin'ny anaran'i Jesosy. Nanaovana izay bavaka izay. Jesosy tompo zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.